raha batsika mpanaraka fandaharana tonga amin'ny herinandro faefatra atao anatin'ny volana jolayntsika 4e émission zany hoe anao revisitage ny sakafo izay nataony ex antritsika ilay salade grecque sy ilay crêpe zany no revisitentsika ho plat anankiray miaraka amin'ny steak. Misy antony manokana izy no voasafidy satria ny telo izay niarana anao fandaharana tamin'ity volana ity dia samy nanao salady fa ny salady ny tena relevé riche ary misy soin kokoa zany ny préparation. Ny vidintsika ny viande rouge, filet de zébus na tranche fine izay ho hitantsika eo ny revisitage rehefa avy eo ho ampiarahantsika amin'ilay salady le izy ary ny crêpe ataontsika panier dia anaovantsika n'ilay présentation an'ilay salady izay mandrosonareo ary. Ok, toraka izany mamanaiky madame Antra tonga soa aty Avatel restaurant dia faly mandray anareo ary faly mbola miarahaba anareo moa zany ny voasafidy ny plat zay nataonareo ny voasafidy ho revisitentsika atondroany. Faly moa zany zay mianako hoe zay nisafidinareo toerana mahafinaritra be aty ary Vatel zany anisan'ny tena hoe renommé amin'ny resaka fanaovan-tsakafo eto Madagasikara. Dia fifaliana ho any mianaka ny hiaraka hikirakira sakafo aminao ato dia azo indray fitenena. Mahafinaritra be aty aminareo dia manantena fa mahafinaritra be ihany koa fiarahantsika androany. Ataontsika izay afinaritra an'io toy an'ilay efa natao tamin'iny dia tohizantsika androany ilay fiarahany. Mandrosonareo ary. Zavatra ataontsika voalohany dia tranchentsika manify kely ilay filet de zébus zany hoe carpaccio zavatra manty izy ity zay tena tsy dia mahazatra loatra fa masahantsika amin'ilay citron le izy arak'ilay resahantsika farany rehefa mitetika eny izy tsika dia atao micontre amin'ilay fibre le izy raha hohanitsika en sens contraire an'izay ty zany hoe hohanitsika mitsangana ohatr'izao dia lasa mitsaka amin'ilay fibre tsika. Astuce anankiray rehefa mampiasa tomate dia tsy maintsy esorina aloha le pédoncule ny ilazantsika n'ity misy tahony ity izay sarotra diovina be izy ity na dia efa désinfectentsika ara le tomaty. Asiana croix kely izy dia alefa ao anaty rano mangotraka. Ny tanjona antsika mandefa an'ilay izy ao dia hanala an'ilay hodiny satria iny pellicule iny hodiny iny zany anisan'ny zavatra tsy comestible zany hoe tsy levona mihitsy iny na hohanitsika dia amin'izay fotoan'izay zavatra tena hoe maivana tokoa zany no hohanitsika amin'izay fotoan'izay. Atao ao anaty rano mangatsiaka rehefa avy eo ampangatsiahana aingana izy dia amin'izay fotoan'izay zany mora kokoa manala an'ity hodiny ity. Poivron ihany koa zany dia misy an'iny ohatran'ny pellicule kely iny eto amin'ny sisiny. Ny système fanalana an'iny indray zany mba hamora le vonon'ilay poivron. Voasasa madio tsara ilay poivron dia hosorantsika menaka kely. Hosorantsika menaka ilay poivron. Hosorantsika menaka izy dia atsofoka atsika eo anaty lafaoro. Ny anaovantsika an'ilay concombre indray tsy voasana ilay izy fa kikisana ohatran'ny sakamalaho. Dia rehefa avy eo tetehantsika rehefa voakika izy dia zaraintsika roa dia tsoahantsika amin'ny pépin dia izay vao découpentsika. Ilaintsika ilay sakamalaho maserentsika miaraka amin'ilay hena rehefa avy eo dia ilaintsika ihany koa izy atao confit kely zany hoe accompagnement an'ilay carpaccio izay ataontsika rehefa avy eo. Mahatsara kokoa an'ilay récipient na cuivre tsara ampitaina ho an'ny mpanaraka amin'ny fandaharana. Ny cuivre rehefa mafana tonga dia miparitaka stable be ny hafanany. Correct kokoa zany ny cuisson. Asitsika siramamy kely le izy raha ny tena izy tokony ho atsasaky ny lanjan'le gingembre ny siramamy. Milona kely ohatr'izay izy ny efen'ny siramamy iny rehefa eo mamoaka an'le rano anatin'le gingembre dia rehefa avy eo mahazo gingembre ritra tsara tsika zay le hoe gingembre confit. Avelantsika iketrika eto ambony afo eto
Somary atao feu doux. Rehefa mahandro confit dia aza manana tendance aroarona izy fa manjary mivaingana ilay siramamy fa ny lapoaly no ahetsiketsika tonga an'izay teknika kely hitazomana izay vita chef le tongolo vita le tongolo dia afaka mitetika voatabia indray hanitra zany a le nanaovanareo anazy a dia esorintsika ny pépin. Ny pépin indray tsy dia tena hoe comestible loatra fa côté présentation tsy dia tsara loatra mahita an'le izy a eny ambony vilia. Za manohy an'le fitetehana an'le hena ihany a rehefa avy eo a miaraka maserentsika le izy. Rehefa mirécupérer jus de citron matetika tsika tonga dia manapaka ohatr'izao fa ny tena azahoana rano indrindra mialy ny sisiny iny a dia mialy ito a dia mialy ito anankiroa ito. Mora kokoa manala an'le pépin rehefa avy eo le voaniny a dia tonga dia potserina atsy. Ohatr'izay koa le citron anankiray tonga dia ararako ato. Tonga dia ato jereo fa mahazo rano mibetsaka kokoa tsika sady zany hoe ho aparitatsika eo ambonin'le hena fotsiny iny rehefa avy eo rehefa misy kely fotsiny eo ambonin'io hena io dia efa mataotsika hoe miditra any anatiny iny a tsy dia tena hoe manamasaka moa zany ilazantsika azy satria raha vao miteny hoe masaka dia tokony hisy cuisson zay tokony hisy cuisson zay fa marinady arak'le marinadyntsika tamin'ny farany hoe nasiana tongolo gasy sakamalaho fa ity indray zany a tonga dia marine antsika amin'ny jus de citron sy huile d'olive le izy a dia asiantsika an'ilay gingembre kely mba hamanimanitra azy ihany. Vita tetika ny henantsika vita ny jus de citron a io ny huile d'olive a sira sy dipoavatra ny assaisonnement ampiasaintsika dia asiantsika thym. Misaotra ny haikitsika niaraka nanao sakafo teto a omentsika lalana izy satria mbola misy andraikitra hafa sahaniny a dia izahay sy mamany haiky moa zany mbola hanohany ny fikarakarany ety ihany. Zany hoe le astuce tiako apotra dia hoe nasiantsika sira le izy a ny antony tonga dia levona le sira ao anatin'ilay ronono. Anankiroa no nampiasany hanitra tamin'izay a jaune d'œuf anankiroa zany hoe esorintsika ny tapotsiny a dia asiantsika tamenany. Ny antony mora kokoa ny azahoantsika couleur an'le pâte à crêpe rehefa avy eo tonga dia afangarotsika reto incorporena tsikelikely le ronono dia tsisy riskana tambongambongana anankiroa tsika rehefa lefa tsikelikely le izy satria raisiny lafarina tsikelikely le liquide raha io quantité anao io dia ataontsika hoe 2 cuillères à soupe angamba ny ilazantsika azy. Vita amin'ny pâte à crêpe kely ihany. Ity moa le nresahantsika tamin'ny farany hoe azavadika le crêpe raha tsy mahita tracena doré anao aty amin'ny sisiny. Hop, azavadika. Iny le tena tsy haiko mihitsy a. Zay anao corbeille tsika na panier dia apakatsika forme ohatr'izay le izy. Ohatran'le niarahantsika farany. Atao fond zany salade. Asiantsika salade izy a frisé ny ilazana an'ity ohatran'ny karazany telo mihitsy zany. Karazana telo mescla de salade moa zany no tena filaza maty aminazy. Ity le concombre poivron ny tena tsara fotsiny tsy atao mifanakaiky izay zavatra mitovitovy loko. Fromage de chèvre no ampiasantsika. Raisitsika le carpaccio a asiantsika capre kely a koa condiment ihany koa le confit de gingembre. Fromage dur izy ity zany a somary efa bebe taona ihany ty fromage ity a
osona lain zany a décoratif kely renforcena kely ny citron filehana huile d'olive kely vita ny dressagesika io zany le hoe carpaccio de zébu miaraka amina confit de gingembre panier de salade grecque zay zany ny sakafosika androany tonga eto amin'ny dégustation tsika zay safidy moa zany ny sakafo natao zay sakafo nataony anitra sy aika tsara be le complicité a de tonga amin'ny fotoana nanatsarana nataontsika hoe nanovana an'le sakafo a neny zareo no safidiko tam'le izy a vita ny nahandronay a ary roso amin'ny fanandramana izy indray zany zao no manandrana de miandry ny retour avy any amindray zany le gingembre confit angamba ny anomboako azy satria iny ny tena mbola tena tsy tsara dia tsara mety amin'le vaninandro ririnina tsara mihitsy mafana tsara zay mihitsy ny anton'iny anandrana an'le carpaccio zay faran'izay tiako ay tena nisan'ny mpakafy carpaccio ianao ary ezaka ny anao an'ity indray zay dia ho tsara ny chef indray amin'izay fotoana izay fa raha saumon ngamba ny tena saumon zany tonga de faratapony mihitsy zany raha zany ny atao tsy hitako toy izay lazaina sady mety amin'ny mpanao régime tsara ara-pahasalamana tsara izy raha hena salama hena salama tsy maintsy azo antoka ny vitanana anazy mividy amin'ny hena azo antoka dia mety tsara tena tsara daholo izay andramana chef a mifarany eto ny fandaharantsika ambetraka ny mandram-piona kopatanana ho an'ny mpanaraka amin'ny fandaharana dia amin'ny manaraka indray tsika mioneto a manasanareo andray anjara hatrany amin'ity fandaharana aodinareo ity izay ahafahantsika mifanakaiky kokoa amin'ny tontolo fandrahoan-tsakafo dia mbola mamerina ny fisaorana zany chef fa nahazo lesona vaovao indray androany momba n'le crêpe indrindraindrindra mba le amin'le azahoana an'le dorure dia amin'le fanaovana an'le esthétique an'le panier présentation dia saotra indrindra dia mbola amerina an'io iaraka ihany koa tsika akasitraka to ie saotra indrindra tompoka elomo Quer ser fou? Quer ser fou, não?